aza dininao mihitsy fa nitondran'Andriamanitra ny FPVM dia nofona ary zany mahatonga azy teny foana hoe aoka anaiky izay teny ambarako aminareo ianareo dia zany ny fifaliako miara-miangona aminareo eto isanandro. Io Jesosy io no niatso ny Dada. Le nitenena ny Jesosy hoe tsy anareo no nifidy ahy, zany mifidy ianao. Tsy efa niatso ny anaranao fa ianao. Fa na dia nandeha rery aza aloha Dada nandritra ny taona maro, devoly tsy tery lalana, ny Jodasy be dehibe, ny fahavalo maro, ho taolana tahaka an'io zay rehetrarehetra manenjika ny FPVM. Fa ireo papango sy voromahery rehetrarehetra ireo tsy miala fa tsy maintsy misy foana ny fanenjehana. Fa zao ny teniny hoe andalo foana fotsiny reny Dada fa za dia ho aminareo tsy Dada rery tsony no nandeha araka ny teniny Jesosy tamiko taloha. Za rery ve zany Jesosy no miasa? Menamana dia ho Jesosy hoe homeko ianao. Mandraka ankehitriny Jesosy miantso anareo rehetrarehetra ho mpiandry izy hanampy any Dada. Saotra anareo fiangonana mbola naraka ny teny zay nolazaiko fa faly Jesosy mankasitraka Jesosy ary mbola hitanao sy ny akonanao Jesosy amin'izany Dada nitondra ny azy fijaliana nandritra ny 10 taona. Inona ny fanenjena tsy azo tamin'izany fa i Dada tsy notsina tamin'izany. Hitodika any amin'ny 10 taona ho avy amin'izay Jesosy. Alefako ny anjeliko izy hiaro anao, ampahery anao isanandro. Mbola ampitombo ny herinao izy, ampitombo ny fanahinao sy ny fahendrenao izy fa mbola maro be tahaka ny kintana ny vahoaka mbola ho taominao ho an'ny paradisa. Ny afatra ho antsika dia mitomany Jesosy, malahelo izy. Inona ny mampalahelo azy? Ny fiangonako izy betsaka ny nakatony devoly tamin'ny coronavirus. Olona maro be no vonony ho alefany any amin'ny afo be mba tsy hivavaka. Tadiavo ny fiangonako, nakaiza ny ondriko. Ny fiangonantsika reo any an-dafy ireo misy tompony mandohetra namidy amin'ny olo-kafa itsika FPVM no mba miangavy. Avelao re raha ataony sasany atao trano tsovaly azy, avelao mbola mba hiangonao zay. Na ataonareo fandraisana lanonana be aza tsy maninona, avelao zay mbola mba hiangonao ihany. Misotra anareo eny ampitan-dranomasina rehetra, mbola samy toraka amin'ny Jesosy ihany. Na ny an-tranonombony Betlehema aza ny any Jesosy, na dia toerana natao fahavetavetanana izany fiangonana any Jesosy aza matahotra. Hanondrony Jesosy jerena, miantso anao izy. Aiza ny ondriko? Misy mpiandry kizitina be mandray olona, mizata havan'olona aza, lasa le ondry. Ry fiangonanao Jesosy mifaza, tadiavo ny ondriko. Tadidio foana ny teniny fa tsy any Dada ny fiangonana fa anao Jesosy. Raha tanaraka anareo eno ny baikiko sy ny didy avokako aminareo. Za tsy tia ny mikanjo mena be sy manao akanjo mainty, misy tsy mazaka zao no mety amiko. Misy mbola mipataloha miditra ato am-piangonana tsy miaino anao mbola manao foana ao ny akanjo mahamenatra mampibiridana. Ka rehefa tsy azo anaranareo izy tsofo rano izy ivoaka fa naizanaiza vavaka ataony tsy miaino izy tompon'ny fiangonana mananatra anao no miteny an'izany. Misy ireo olona te hiala, samy te hitondra ho tahaka ny Dada daholo. Dada ozy tahaka ny boribory mangamanga, ary misy ozy misy manana fanomezam-pahasoavana maitsomaitso. Fa atambaro kely fotsiny ene fa raha vao misy olona manana fanomezam-pahasoavana hafa
tarika olona aza meno nofony dady zany e tenenina izy zao ny tenin'ny dady e tsy mety izy zay anaraka anao mety izy ny zanak'ireo olona reo fanomezam-pahasoavana roa samy hafa reo a dia miteraka zanaka mainty mety be a sady tsy any dada nefa koa tsy an'le olona anankiray reno izy Jesosy no manimba ny fiangonako anaraka ny ato sa anaraka ny ato zay ny afatry ny tompo a tsy mety ny hoe a ny mampisaraka ny FPVM fa mitsodra no an'izay rehetra manana fanomezam-pahasoavana tsy tanaraka ny nofiny dada mandahana ozy izy a mamorona fiangonana vaovao anao fa ny fitoriana ny filazany tsara tsy mitsahatra ny farany nanafatrafatra izy a azadinonareo ny mahantra o Jesosy tsy izao va no fifadiana zay ankasitrahako zany no vavaka zany fifadiana zany hamany famatoran'ny faharatsiana tadiavo ny ondriko Jesosy raha misy voafatitra ny faharatsiana any a ivavao apabebao manaboraka ny feony zioga ninina mahazo azy tsy miandra ny dada tsy miandra ny izaniza sokafo ny poketranao andefa ny ampahoriana ho afaka anapatapaka ny zioga rehetra moa tsy nizara ny mofonao amin'ny nona va zany afatra ataon'ny tompo ho an'ny fiangonana ho an'ity taony ity zany ampiatrano ny ory manjenjena tsy maintsy mijery an'izany miasa ho an'izany ny fiangonana ary mba hanafinao zay hitanao fa mitanjaka fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavan'ny maraina ny fahazavanao rehefa tonga zay fiantrano zay a miposaka ho anao fotsiny mahazava aminao a ny fitahina mahagaga homeny tompo anao ry havana sotra Jesosy sotra ary raha marary ianao ho tonga fangana ny fahasitrananao tsy mila kory hoe inona ny fanafodiko Jesosy tonga faingana zany tsy miantso akory ianao dia fa tonga ho Jesosy ary ny fahamarinanao a loha lalanao voninahitra Jehova amin'ny vodilalanao rehetra ny tsy tantiny dia zao ihany voady aminy efa tsy tanterahanao zany ataontsika rehetrarehetra na izy zareo mpihira ilay hira ao amin'ny CFF hoe raha eo mamelany elony